teto teny velona matiora masina indrindra ny teninao ka mahavelona izay mandre izany na maty aza dia velominao lava maromaro zany fatompo ianao nahary zao rehetra zao ry manana fahefana araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra misaotranao zay fa tsy misy mandalo foana ny teninao na iverina aminao foana raha tsy mahatanteraka zay sitrareo mamangiany amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mampianatra anay tokoa ny tenin'Andriamanitra mamoaka ny hevitra ny soratra masina mampafantatra anay zay tena evidalina zay fonosiny fonao sy ny fiasanao indrindrindra dia ny atonga famonjena ho an'ny olona rehetra ka zay mandre ny tenin'Andriamanitra tokoa dia velominy ny tenin'Andriamanitra afindra izy hiala amin'ny fanjakany aizina dia ny aiziny tsy fahalalana an'Andriamanitra mba hidirany manatrika ny voninahitra indrindra ary izy ihany no antony fotoana tahaka izao matoky zay fa eto ianao Jesosy ary mitsangana tokoa manoloana ny fona tsirairay avy etriny maniry indrindra zay mbola tarihinao ry fanahy io mba hahalala ny hevitra ny soratra masina ampatsiarovanao fa tsy miova ianao amin'ny fitiavanao amin'ny fahamarinanao amin'ny fahamasinanao ary tianova kosa ny fiainanay zay tena donto tsy mahalala an'Andriamanitra tena vahinina dia ho ankonan'Andriamanitra aza satria ilaina indrindra zany indrindra mivaninandro zay iainanay andro farany zao andro sarotra zao kanefa amin'izany rehetra izany rehefa miasa ianao dia tsisy asakana ka dia miasa amin'ny alalan'ny fombanao dia ny tenin'Andriamanitra mba amelona tokoa ny fononay amelombelona ny fanatenanay asitrana ny fonay ary azonay toky fa tsy mbola nahafoy na nahasaraka anay ianao tompo mitenena ry Jehovah amin'ny mpanomponao sy araky ny fombanao fa miaino tokoa izay amin'ny anaran'i Jesosy ty azony maniry sy mangataka ary matoky izany indrindra amen ny tenin'Andriamanitra zay mbola raisitsika epistely ny fatany Jaona apôstoly Jaona voalohany amin'ny toko faefatra indimy fainambiny folo ka hatramin'ny fa iraika amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary isika efa malala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy izany no atanterahana ny fitiavana amintsika mba hananatsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika tia satria izy tombo zany efa tiantsika taloha raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy fa zay tsy tia ny rahalahiny zay hitany ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra zay tsy hitany ary izao mididy efa azotsika taminy izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa amen mazana moa rehefa resaka hoe mitiava dia milaza didy zany zay manana endrika fitsipikainana tokony ampiarina amin'izay tokony ataotsika na tokony fandraisantsika amin'Andriamanitra na tokony fandraisantsika amin'ny namantsika tsy diso zay kanefa tsy zay lafina atao hoe fitsipika na moraly zay ihany na etika hoy ny filazan'ny sasany azy piasika any amin'ny fitondram-piainana zany amin'ny ankapobeny tsy izay loatra na izay fotsiny ny tena antony dinindinika mandritry terinandro ty fa ny fantaniana lehibe dia ny hoe tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra va izaho ary mitoetra ao ava resaka ny amin'ny hoe fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitoerana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho zanaka mandova ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ambara ary efa voalaza any amin'ny fitariteny tao amin'ny perikiopatsika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny fitiavany koa zay tsy manana fitiavana dia tsy afaka miditra ao ohatra olona zany tsy afaka namela heloka dia tsy ho tafiditra ao nisy zany malaza le tantara atao hoe olona mihoatry ny anankiray tao am-pialanaina dia nisy vavaka moa nataon'ny fianakaviana dia nihevitra ny fianakaviana fa hoe nodimandry ary tafiditra any fitsarana mandrakizay avy malala ny raim-pianakaviana io rehefa tafakatra tao ambony tao anefa ty lohany ty tafiditra fa ny vatantenany sisa tsy omby ary no tafiditra dia andrenesana ny teny hoe ndao ianao miverina mifamela eloka
amin'ny ankohonanao. Ianao angataka famelana izy amelanao ary toy izay koa tsy isy ota tafiditra amin'ny fanjakana lanitra. Ary ny fahotana lehibe indrindra dia ny tsy fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana ka tsy avelany hiditra amin'ny fanjakan'ny fitiavany. Ny zanidra tsy manana fitiavana. Zay zany no zava-dehibe amintsika. Fomba ahoana ny idirako ao, itoerako ao, ankasitrahan'Andriamanitra ary ataony hoe zanaka zay afaka tena mandova azy ao. Arak'izay ry havako, dia hoe zava-dehibe tokoa ny amin'ny hoe fidirana amin'ny fanjakana lanitra. Fa zay tafiditra ao dia izy no manana anjara amin'Andriamanitra. Ary ny anjara lova lehibe fantatritsika tsara dia ny hoe ny andovanana ny andraisana ny fiainana mandrakizay. Ary tsy na ny fiainana mandrakizay hoe ny tompo Jesosy zany io, fa ny mahalala anao ray izy. Zay ny amin'ny Jana 7:20. Zany hoe vita fihavanana, tsy vahina amin'Andriamanitra ary afaka hiteny hoe mahafantatra tokoa an'Andriamanitra, tahaka ny Paoly apôstôly nolazany hoe fantatro izay inoko. Fa na dia manao zao rehetra zao tokoa zany olona kanefa tsy tafiditra ao aiza ny farany dia amin'ny fahaverezana mandrakizay, tsy manana anjara nalova amin'Andriamanitra any. Ka ny natsapana mazava-dehibe fidirana fanjakan'Andriamanitra, zay na tonga ty zatovo ray anakarena izy na fananana be izy tany amin'ny Jesosy. Natsapany na zava-dehibe ny amin'ny hoe fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nanontany tamin'i Jesosy izy hoe mpampianatra, o inona no tsara ataoko izy azoko fiainana mandrakizay. Tio tompo 7:20 taditsika nyvariteny meny tompo azy, aonao ny tompo amin'tio ny fanananao izy ka omeno malahelo dia anakarena anao fanjakan'ny lanitra. Inona ny vokany? Alahelo izy satria tsy hoe izy nanana fananana be, fa noho ny fony raikitra koa raiki-pity zany tamin'ny fananany noho ny tamin'Andriamanitra. Dia azontsika tika avy hatrany zany inona nataoko mba hidirako amin'ny fanjakan'ny lanitra eto, zay hoe hanana fiainana mandrakizay, hananako anjara amin'Andriamanitra. Ary zay ny zava-dehibe. Ny taon'io zatovolahy io ary tsy rery izy ohatra moa raha zay ny filazantsara zany dia nahatsapa ny fahabangana, nahatsapa fa mandalo azy zao rehetra zao, mahatsapa fa tsy tompony na dia inona opelantananao na vola na arena na fahefana na voninahitra fa misy ny tompony. Satria raha tonga tetetsika tsy nitondra na inona inonao i Paoly, raha andehitsika dia tsy tondra na inona koa. Dia anao i Jesosy inona moa ny soa azony olona ho izy raha mahazo tontolo zao izy kanefa very ny fananany. Dikany dia ny hoe mitoetra ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ny fanjakan'Andriamanitra maro mikasaka azy tokoa, ary ao anatin'izany dia hoe inona marina ohatra hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra. Dia adika tsotsotra izy amin'ny akapobe hoe fanjakam-pahasoavana zany, fanjakan'ny fahamarinana zany, fanjakan'ny fahamasinana zany, fanjakan'ny fahatsarana rehetra sy ny fahatanterana rehetra izy zany, sy ny sisa sy ny sisa. Ka tsy diso zany fa amin'ny textsika naperika eo mpampiandro ty dia zao tondroina ny amin'ny mahafanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakan'ny fitiavan'Andriamanitra, satria zay no fahatanterahana. Fitiavana no fahatanterahana toko lalàna hoy Paoly amin'ny Romanina 3:10 zany. Ka voafony sy voafiary tanteraka ao amin'ny fitiavana sy amin'ny alalan'ny fitiavana na fahamarinana zany toitsika ao zany. Zay ty dia tsy mba mandainga izy ary tsy tia mamitaka izy na mangaratra namany. Voafatotra ao amin'ny fitiavana koa na toetra isy eo amin'ny fitiavana dia ny fahatsara-panahy. Ka zay ty na manam-pitiavana dia miahy ny namany izy, dia mandevitra izy amin'ny tsy fahatahaterahana, dia mikatsaka zay asosy ampandroso ny namany izy, dia manome zay tsara indrindra ho azy izy mba hahafaly azy, mpandroso azy. Voafona ao anatin'ny fitiavana raha teo ny hoe ny fahamasinana. Ina moa dikany ty hoe fahamasinana? Fahamasinana dia hoe izay voatokana indrindra ho an'Andriamanitra, zany hoe masina ho ainareo izy voatokana ho ainareo Israely. Ka tsy manidy fatorana, zany hoe manapaka fatorana izy fa miazona fanekena. Zay rehefa tsy mijangajanga. Mijangajanga matsy lazaintsika dia hoe le olona fa manana ny tokantrano nefa lasa manambady hafa izy na manambadibady ny olona any izy. Tsy tena fototra ny fijangajangana dia ny hoe nisy fanekena zay ny fanaovana ka tapahany natao tony tsy misy, dia hasolo fanekena hafa. Ary fijangajangana zay nataon'ny Israely fa izay dia izy lasa niondrika nioka nanompo Andriamanitra hafa. Niala tamin'ny Jehovah Andriamanina izy
araka hoe tedy tsaivana tamin'ity hoe aza manan'andriamanitra hafa ianao fa za ihany kanefa zay indrindra no tsy narahany de lasa miaro aro na de efa voatokana an'andriamanitra miaro am'izay tsy am'izay hafa am'izay tsy fantatr'andriamanitra arak'izay ry avako sarobidy tokoa ny fitiavana maola atsika izy amony tsy mitady zany izy any tsy mila izany ary tsaroan'ny mpanao tononkira amin'ny fiarahanantsika ao manao hoe le tononkira ry tompo o ny tany maina ho izy no hitoerako mitena re ry antonaina ho ao anatiko amin'ny fiarahana fa dimapolo sy dimanjato zany tovy am'le hoe fitiavana rano velona loa rano lany ka ry tompo ny tany maina no toerako midina re ry antonaina ho anatiko de ndika de hoe tondramo amin'ny fitiavanao fa maina loatra zany fiainako zany ary efa maina tsy misy fitiavana ny fiainatsika dia tony maty indri zany maty tsy misy antony avelomana tsony ary zany ny antony mahatongan'ireny hoe fikatsahana hamono tena ireny satria tsy misy dikany tsony lay fiainana tsy ao lay antony avelomana dia ny fitiavana mamaritra ny mazanak'andriamanitra zanak'andriamanitra zanaka ny fanjakan'andriamanitra zay nandray ny tompo ny fitiavana zony ny fitiavana fiainana ny fitiavana ary adidiny ko zany rahakozany de hoy ny tenin'ny zanapôstôly eto iraka mpitoro fitiavan'andriamanitra izy manao hoe isika tia ho izy satria izy efa tia amintsika taloha amin'ny diny fa 7 tamin'ny janavoaloha toko fefatrano fa kitsika teo zany isika tia satria izy efa tia amintsika taloha tsy nieritreritra akory ny itiavantsika azy tsika izy efa tia amintsika mitovy na fanahtsana amin'ny teny Paoly Romanina toko fa dimy hoe fony mbola mpanoty isika dia fa maty amonjy atsika Kristy noho ny fitiavana isika mitondra hafitra amintsika arak'izay ny afatra zay avantany tenin'Andriamanitra na mivantana amintsika amin'ny andro ty de ny hoe tiava tahaka n'Andriamanitra zay tiantsika na koa tiava satria Andriamanitra efa tia tsika raha manaikitro tsika ho zanak'Andriamanitra na ho zanaka fanjakan'Andriamanitra de ho jerentsika ny antony resaka ny amin'ity fitiavany ity raha raisika amin'ny akapobe izy de hoe zavatra lehibe ankinan'ny fahafanonan'ny fiainan'ny olona io amin'ny akapobe na izy tena zany na izy amin'ny fiarahamonina zany teritsika fa rehefa misy ny fitiavana tokoa dia zaka sy mahafinaritra ny fiainana ninona onjam-piainanao mbola zaka eo any izy ninona mafiniady mbola zaka eo any izy ary dia velombelona tokoa ny mpiarahamonina rehefa misy ny fankatiavana rehefa tsy misy kosa ny fitiavana de mavesatra ny fiainana sy ny fiainam-piarahamonina de lasa vahiny ary dia atao hoe lasa oloko azy na dia miray trano ao azy na dia miray fonenanao azy na dia miarahamoninao azy zany rehetra zany ary mety ho lasa fahavalo mihitsy azy na dia mpiray ankonana akaiky azy araky ny ten'Andriamanitra hoe miankonana ihany no fahavalona zay satria tsy ao lay fitiavana ka raha raisitsika amin'ny akapobe sy amin'ny andavanandro mpiainatsika ny zavatra ataontsika dia ny mitady fitiavana dia mitaky fitiavana mihitsy satria fantatritsika fa ilaitsika zany mba hahavelona antsika ka na hatramin'ny fahazazakely azy de fantatritsika fa samy mitady izany avokoa zaza mitady fitiavany reniny ary efa tsy mety fitiavana izy na tsy ampy fitiavana hatramin'izay nitaizana ny zatra dia tsy maintsy misy fiatraikany zany rehefa tia orina misy fiatraikany amin'ny hoe fivelarany maolon-dehibe azy ohatra raha nytemponao mandrakariva ny zanakao azagaga ianao raha trapahosana izy tsy majoro lehilahy rehefa tia orina de aveo ngamba ianao hibaty azy hoe mba mijoroy ianao fa de ahoana ny osa takany io tsy lay fomba nitondrako azy tary aloha ihany satria batibatiko izy tsy mba nahita fitiavana avy amiko izy fa tena fanam-piampona sanatria fanaovana tsinitsinina de lasa inona sa toetrany rehefa tia orina azavadozany amin'izany tsy maintsy bebany ray aman-dreny zay tsy nanana fitiavana na nanao tsinitsinina ny amin'ny zanany zany fitiavana tokoa no mame lanja izy mame ny heviny izy mame ny sarobidiny atao hoe fiainana ho an'ny tsirairay ho an'ny fiarahamonina dia inona moa natonga ny Paoly apôstôly nanao hoe Kristy mantony avelomako ao amin'ny Filipianina toko voalohany dimy faha 20 dikan'io mantsy de hoe izy nraketaky ny foko tsy vitan'izay any nataon'ny Paoly fa tena nanolotra ny ainy nandahatena hatramin'ny farafofonainy mihitsy izy zay mahavelomana nanao zany Paoly satria fantany haben'ny fitiavan'i Jesosy azy na dia lohany mpanota aza izy de mbola tian'Andriamanitra tena ny ono fandrampo
ary dia zay ny tena hoe ekena ary hitokisana mihitsy ny amin'ity hoe fitiavan'Andriamanitra mamindra fo fantany fa tia azy Jesosy ary tena tsy nahavory azy zavatra tsy tratra ny saina ny fifidianan'Andriamanitra am-poly ka tena resy lahatra ny amin'ny fitiavan'i Jesosy azy izy ary arak'izany dia samy mitady fitiavana tokoa atao hoe amin'Andriamanitra ny olona rehefa mahafantatra ny olona nge dia tony ny fony velon-toky rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsy mahita an'Andriamanitra dia sahirana izy dia misaotra amin'Andriamanitra isika amin'izany hoe fitiavana izay fanomeny zao kosa nefa tsy diso hoe hikasaka fitiavana isika fa ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro ity dia hafa kosa ny fidonany manao antso izy rano marina tsy hoe izy asianao hitady fitiavana fa ny aninona ny hanome fitiavana hanome fitiavana ny namantsika tsy hitaky fitiavana amin'ny ranosanina fa Andriamanitra mitaky amba ho ty ny namako ka teny ho an'ny ankonan'Andriamanitra tsy hakanafaka ty ten'Andriamanitra ty toy hoe tiava tahaka ny rainareo zay fa tia fa tia Andriamanitra dia tiava koa tahaka azy dia mifaninotra ity ten'Andriamanitra amin'ny teny Jesosy manao hoe aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra Matitoko 5 dia ny fahabarambefapolo zany ny hevitry ny soratra masina zay tsy ho haintsika raha amin'ny kapobe zany mikasika ny amin'ny hoe fitiavana raha jerena ny baiboly amin'ny kapobe dia azo lazaina fa entitra dia entitra ny baiko ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tokony hitiavana ary zay na zay ny tompo hoe ina moa ny didy lehibe indrindra voalohany dia ny hoe tiava ny Jehova Andriamanitra ka lazaina zany satria tsy haitsika olombelona ny mity na mame fitiavana dia mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra fa tena baiko izy ka tsy mirehetra tokoa ny mandala ny fitiavana na hoe mikolony ny fitiavana fa ny akamaroan'ny olona aza dita fa manao tsy rambona ny amin'ity fitiavana ity aona ny fihetsiky ny sasany rehefa te ity izy dia ity ary rehefa tsy te ity dia tsy mity dia mifidifidy izay ho tiavana ary na nytinan'io aza raha pitsy mety ankalaina zay ny olombelona izay dia mora ny sasany tokoa ny mampifilafila fitiavana ny sasany ray dia miavona fitiavana misy koa zany zay le hoe sarotra tiaviny raha ny hafa kosa dia zao sangisangy fitiavana dia atao mikilalao ny fitiavana reny amin'ny tanora miandraka andramana eo dia sapasapay zava-dory zany satria mafoan'ny honta ianao ary manahirana dia atao sasany fifaliana mampahoro ny fitiavana amin'ity hoe mampifilafila fitiavana ity ho anao ndrena tovovavy azafady zanak'Andriamanitra azo atakalo an' Jesosy nizaniza ary na inona zay ihany ny arovanao taka ny teniny mpanao salamo hoe inona mono iarovany zatoviny lalany tsy aloto dia mifaketana ny tenin'Andriamanitra hanome ny fitiavana an' Jesosy ka ny fihetsika maro samihafa vita amin'ny andavanandro dia zany miverina sasany hoe fahalalahana zany fahalalahana tokoa nefa tsy ahasoa zany na hampandroso zany na hovelona fa fahalalahana tena mamono mahafaty na izy manao zay adalany na ny olona zay mety hiaran'izany satria tsy fantatsika ny tena asoa tokony ataontsika dia ataon'Andriamanitra baiko arak'izany ny andidiny etsika mba ity zay tiava tokoa an' Jehova Andriamanitra ao ary miaraka am'izay izy tao amin'ny fanentanao tsara tiava ny namanao fanerena no azo lazan'izany satria zanaky ny teny fikasanytsika olo ny fanekena zay ny olon'Andriamanitra dia tahaka ny zanak'Israely zany so ianao ma tsy eritrehitra mba enjana loatra kosa le tia fanekena zandriamanitra reo ianareo oloko zao rainao ianareo zanako zay izy ka rehefa mifanekena dia tsy maintsy misy zavatra ekena katoavina dia arety ny fankatoavana dia ny hoe ny ty satria zay no didin'Andriamanitra tahaka ny fanjakana rehetra manana an'izay mpitondra azy izy dia tahaka n'izany koa ny amin'ny ankonan'Andriamanitra manana an'izay lohany sy tompony izy karaha Jesosy no ekenao ny baiko ny tokantranonao dia io nataony hoe tiava maiza am'ty arak'izany na iza dia hahazo ny fankasitran'Andriamanitra maniry ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra maniry hitoetra amin'ny fanjakan'ny fahasoavany zay le hoe tahaka ny zanaka malala zao any ny fepetra zay apetraka ny tompo dia hoe aoka ity tahaka
tahaka an'Andriamanitra ty satria fanjakany fitiavana zay fanjakan'Andriamanitra dia tahaka an Jesosy ono izy tamin'ny mpianana tahaka ny tiavany ray ahy no tiavako anareo izy tomoera amin'ny fitiavako ianareo mijanona fa 5:27 zany ka ny fiainany zanak'Andriamanitra araka zany dia bakony ny fitiavana izy sy ny fifankatiavana araka zany no andidiny Jesosy ny mpianany anao izy izao mididiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo modely zany zay ohatra tahafony ndeny Paoly manahafa dia tahaka ny anafako any Kristy zany fa 5:22 zany ka ampatsivo ny ten'Andriamanitra amintsika araka zany andritra zao herinandro zao ina FDB enteritsika averitsika indray dia ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny fitiavana ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny fitiavana ka zay tsy malary zany sy tia lary zany dia indrisy fa tena mbola mitoetra any amin'ny aisina izy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra toy ny hoe mbola miafina aminy ary miafina tanteraka aminy amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra miafina na manahoana nahoana mety ho fiheverana fa hoe zany efa ao anatiny ka izay mantsy no tandremany ten'Andriamanitra amintsika fiainan'Andriamanitra ty hoe fanjakan'ny fitiavany ty fa tsy hoe fombafomba ivelany io dia sahirana manao fombafomba ivelany ary ray tena mahery zay nananaran'i Jesosy ny fariseo so mpanoradarana ary ny laonao izy loza nareo fariseo mpiatsara velantsy hainareo mipasopasoko mamay endrika ivelana dia mifanorokoroka dia teo oroka masona kaiky izy ty oroky ny fiatsaram-belantsy ihany dia manao asan'Andriamanitra dia mazoto mamonjy fotoam-pivavahana mivavaka manao asa soa fiantrana sy ny sisa maninona mamitaka ny tenako aho satria eo anatrehan'Andriamanitra dia foana ihany zany rehetra izany rehefa tsy ao ny fitiavana ao no moy Paoly na dia mahiny fitenin'ny olona sy ny anjena aza ovisitra nefa tsy manana fitiavana dia tahaka n'inona varahana mikarantsana sy kapantsina maneny tsy misy ilana zany makadilo midika an'izany satria ny fitiavana dia io no aina io ny fofomanitra raha lolazaina manintona ary mahavelom-bolo hoe misaotra tompo indray mantsy dia ny hoe fa haitsika moa rehefa manao famanginy regny dia ny hoe anga dia misy famezana kely kaza kely nyjerainao isika fa ny fomanorotra azy raha marina amin'izay tokoa ianao dia matonina ny fon'ny vanginy zany eny tompo satria sarobidy zany hoe miara mitondra zay mavesatra zay le hoe ny ray antoka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny avo sarotra dia mahampitandrina antsika riavako ny tompo amin'ny teny azo antoka aona hoe Jesosy ary tokoa ny fanarahidiny fidirao amin'ny fanjakan'ny lanitra izao aminareo izy maro ny tadiditra fa tsy ho afaka hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra io rehefa mitsangana ny tompotrano fa manidiny varavarana ianareo mijanona ao anatrano mandondona ny varavarana manao hoe tompoko aizahay dia amaly izy tianao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo ary amin'izay ianareo dia anao hoe hinana sy ny sotro teo anatrehanao zay zany hoe ray latabatra taminao hoe zay tahaka ny tompo mantsy dia fantatsika tsara ndray latabatra izy tamin'ny mpanota koa zay no nanenjehan'ny farifeo azy dia nampianatra teny an-dalambe anay ianao fa izy ho izy ny tompo hiteny hoe nazakeo aminareo tsy fantatro na avitaiza ianareo miala amiko nareo rehetra mpanomeloko ny niarana tamin'i Jesosy zany dia faty antoka tanteraka satria tsy nitonga fanavoazam-piainana na dia kely aza tamin'ny olona Andriamanitra fitiavana izy ary teny tonga anofo fitiavana zay nasianatra amin'ny farafofonay teo amin'ny andro fijaliana ary mbola fitiavana no eny antsika mandrakaketry nefa tsy afaka nanana izany nefa amin'ny olona fa arano fiaino hoe niaranginana niarany sotro taminay ianao tahinao zahay ay foana ny zavatra rehetra ary zay ny teny Paoly raha am'izao fiaina zao ihany no antenanantsika amin'ny Kristy eo izy dia manitra indrindra izy miala amiko ianareo rehetra mpanao meloko ina ny heloko dia tsy manana fitiavana dia okony tompo tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompo miditra amin'ny fanjakany lanitra ho izy fa izay manao ny sitrapon'ndraiky zay any an-danitra izy maro manao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay zany hoe mitovy ny teninao zany zay ary tsy efa namoka deminy tamin'ny anaranao va izahay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay zany hoe nampiasany ny anaran'i Jesosy hitorina tena ampirepahana olo ampidirana azy amin'ny fanjakany lanitra dia amparako amin'ny marimarina kosa tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloko ny hoe mpanao meloko araka zany dia azo dika hoe
olona mpandika ny lalàna izy fa tsy mpankatoa ny didin'Andriamanitra tsy ny sitrapon'Andriamanitra fa ny azy any ka tsy ny asa ataon'ny olona no manamarina azy nao vina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fony eo amin'Andriamanitra zay ro hoe Jehovah Tompon'Andriamanitra dia mmpandiniky ny fosy mpamantatra ny vo izy zay manana ny fitiavana an'Andriamanitra na ny fitiavan'Andriamanitra ao aminy zay ho fantany tegna hoe ny tompo mahalala ny azy de ao an-trano lehibe ho izy misy fanaka maro misy omena voninahitra fanaka omem-boninahitra ary misy aza anambaraka afa baraka n'izy anizaka ilazy hoe mpivavaka izy na manana ny tompo izy kanefa ny tompo raha tsy mahalala azy mamenatra ngizy andray avao ya tsy fantatra ianao izy ary tsy hoe zay fotsiny fa mela amiko manana ny fitiavan'Andriamanitra dia sambatra kosa zay miaina izy any sambatra izy satria tsy mavesatra aminy tenin'Andriamanitra mijaona milaza hoe tsy mavesatra ny didiny izy mijaona voalohany 5:17 zany ka milaza mazava zany fa ny fitiavana tokoa ny zava-dehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy manana an'izany tsy mahalala an'Andriamanitra ary tsy fantatr'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra dia mantsy dia hoe raisiny ekeny olony ny zanany satria Andriamanitra dia fitiavana sambatra kosa ny manana an'izany dia zay ny teniny hoe rehefa nanavitra anao aky anao zanako ianao Israely io zanako ianao tsy misy manelanelana amin'Andriamanitra intsony rehefa hitany fa misy fitiavana ary fitiavana azy ianao ny fotsika arak'izay ny tsara ho fantatra dia zao tsy fanerena ivelany ntsika tsy lalàna moraly fotsiny ihany ty tenin'Andriamanitra ny hoe tiava ity ry amantsy dia tena hoe ampitombotra trotraka efa mafiasa ny fiainana dia zany ndraiky io ve atao tsy zay mihitsy le izy fa lalànaina mahavelona zay ny ty hoe didy mpitiavany ity mahavelona izy sy mavonjy ny tenatsika tsisika ihany fa ny namantsika sy ny olona rehetra koa dia tena fanomezan'Andriamanitra ambony ho antsika rehefa miteny izy hoe tiava ianao arak'izany dia tomorotsika akaiky ny voalaza amin'ny texte ny votoatin'ny texte dia zao misy aloha levitra ingianato dia ny hoe maha-olona mpanota atsika mahay mity ve tsika tsy mahay mity tsika raha itsika ilongeka angamba tsisy dity intsony tsy mahay mity isika tsy manana fitiavantsika ka ny fanoriana ny ity mety eo ihany fa ny fahaleovana na ny hery matateraka zany dia zay tsy ato na tsy ampy fa roa manaraka zany amin'ny maha-olona mpanota atsika dia zao matahotra isika nyty hoe mitity e amity mantsy dia hoe matahotra sao diso fanantenana na ho tavitohina na koa ho fatiantoka tratry ny fatiantoka rehefa avy eo amin'ny antony fahatelo dia zao tsy tiatsika ny mity satria ny tena tiatsika dia zay fantatsika ihany dia ny tenantsika voalohany indrindra ny fitiavan'ny tena dia mamakitra ary manakana ny azona mity ny namana misy ohatran'Andriamanitra tsy nanelika atsika riavako fa mbola mametoky antsika izy fa afaka mity isika amin'ny alàna ny fahasoavan'Andriamanitra ka tsy matahotra rehefa manana azy ny hoe ity aresy lahatra fa tsy fatiantoko ao antsika fa azotsika tombony satria ao amin'Andriamanitra ho atanteraka izany dia nandraisantsika ny fankasitran'Andriamanitra arak'izay fampaherezana riavako ny teny men'ny tompo atsika amin'ity andro ity dia ny antoko itsika tsara fa mahatsara antsika sy mahasoa antsika ny mity tahaka azy ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia ataony ho haintsika tokoa ny mity tahaka ny tiavany antsika zay zany ny planin'Andriamanitra zay no asan'Andriamanitra arak'izay ataony isika mba hevitra ho zava-dehibe tsy hoe ny fitiavana azy ihany fa ny fitiavana ny namantsika koa ndrena mivanandro iainantsika tahaka ny ankehitriny dia ahoana hoy ny tompo raha misy manao hoe tian'ny Andriamanitra aho nefa makalandralano izy ny ten'Andriamanitra eo mpandainga izy zay tsy tiany rahanahy zay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany hitany aho zany tsy ahoany maika fa zay tsy hitany manarak'izay dia ataony ny tompo isika mba hanatoky sy fahasahina mba hity ny osa tsy afaka amity dia tezaintsika ho tanteraka amin'ny fitiavana misy araka ny tenin' Jean apôstôly hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka hoy izy mandroaka ny tahotra na mandresy ny tahotra rehetra ary ny tahotra dia zao mampahory izy fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana teny fahavarambiny folo fakitsika teo zany ary ny fahatelo hitatsika amin'ny fotoatikevitreto dia ny hoe ataon'Andriamanitra isika mba hanana fahatokina fankasitran'Andriamanitra isika raha mity dia hitanao tsara eo masony zany ka tsy atao
matahotra na dia amin'ny andro fitsarana azy isika araka nyvoalazany zao neto hoe izany no atanterana ny fitiavana amintsika ozy izy mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika amin'izao tontolo zao zany hoe manana ny fitiavan'i Jesosy zany arak'izay filazantsara n'Andriamanitra ny votoam-pikadikevitry ny Baiboly manontolo ary indrindra ty texte androany ity milaza vaovao mahafaly izy indrindrindrindra milaza fa ny fitiavana no fahafiainana fitiavana no fahavelomana ary ny fitiavana atao antony hahavelomana ahoana ny amin'ny hoe fanatanterahany ty didim-pitiavany ty ny fototra iorenany ty zao tsy haitsika fa hain'Andriamanitra amity ary arak'izany dia ny fanahy masin'Andriamanitra no omeny tokoa mba hananantsika fitiavana satria fanahany fitiavana ary fitiavan'Andriamanitra ny fanahy masina ary tsy inona moa zany na tsy iza fa Andriamanitra zay miasa atao anatsika dia izy matateraky nyty didim-pitiavany ty didy velony ka mahavelony dia ataony hoe asany isika zay mity mba ho voninahitry ny anarany dia tsaroana ny tena amin'ny Efesiana toko faharoa ny andininy fahafolo hoe asansika mba nony asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy andininy fahafolo io asany fitiavan'Andriamanitra io isika dia asany fitiavany ary ny asa zay ampanovantsika koa dia asany fitiavan'Andriamanitra ahoany amin'ity hoe asany fanahin'Andriamanitra ty ina no asany fanahy voalohany izy dia mamokatra fitiavana anao mino ten'Andriamanitra mivokatry ny fanahy dia fitiavana izy voalohany indrindra Galatiana 5:24 ina no fisainan'ny fanahy masina dia fitiavana mety izy mananatra mafy dia mafy nefa ty izy le ten'Andriamanitra hoe ny zanaka tiana no fahaizina izy ho izy ary aza reraka zay raha mananatra izy dia anao i Paoly izay manana ny sain'i Kristy dia misainana ny fitiavana indrindrindrindra io ina no heron'ny fanahy masina fitiavana no heron'ny fanahy masina tsy fanahy osa no men'Andriamanitra atsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-po zany hoe fatanterana fahafenona zany ty faharotoko voalohany ny fafito ina no fiasan'ny fanahy masina dia miasa amin'ny fitiavana izy dia anao ny ten'Andriamanitra ary na inona inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo zany dia amin'ny fitiavana tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona Kolosiana 3:7 dia anao i Paoly ny fitiavan'i Kristy izy no manery anay zany hoe tsy manao na inona zay amin'ny herin'ny tenanay fa nohon'ilay fitiavana zay jiro ary afo mirehitra mihitsy ao anaty ary io mahatonga anay fanorantena amon'Andriamanitra arak'izay ina ary ny tanjona kendren'ny fanahy masina dia tsy inona fa ny ampandroso ny fanjakan'ny fitiavana izy mandroso ny fanjakan'ny fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra hanenika ny fiainantsika satria asan'ny fitiavan'Andriamanitra nge zao rehetra zao dia anao ny tena sanatra masina ary aoko ambonin'ny zavatra rehetra ho izy ny fitiavana fa feny fahatanterahana zany fototra iorenana ary atao hoe sotoavina zay amboniny zavatra rehetra zay ny fanjakan'Andriamanitra dia mandidy ny fanahy masina inona ny didiny dia ny fitiavana sy ny fifankatiavana anao Jesosy tamin'ny mpianany didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo enoko tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa aloha aoko tanteraka araka ny fahatanterahany fitiavan'Andriamanitra ny fitiavana zay tiavanareo sy hifankatiavanareo arak'izay ny fitarian'ny fanahy masina dia tsika manatona ny tompo afataratsika voalohany ny amin'ny hoe ny tena fitiavany antsika dia hitoko itsika azy dia inontsika azy dia aneketsika azy ho tompontsika ary amin'izany dia namelatsika tokoa ny tompo hamangy ny fotsika ho manahoana zay miendriky ny tiavana ve gamba tsy tia zay loatra fa ho zay hitan'Andriamanitra fa mangatsika tsy misy fitiavana mafy tsy misy fitiavana nefa taony mba handray azy dia hanaiky azy ary ho tia azy tahaka azy zay tiantsika fezintsika zao dinika mikasika ny fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny fitiavana fantanina voalohany arak'izany izy no lazay ny tenin'Andriamanitra na didiny tokony mitiavana dia mazava ny teny eto hoe ny raha lahtsika araka ny voasoratra hoe zao ny didy efa azotsika tamin'ny Jaonina apôstôly amin'ny tompo zany zay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa nisy mantsy fanamarina tena be tamin'ny sasany hoe zay mahalala ny tompo zay manana fandraisana mivantana aminy zay ary mahavoa ary mahavoavitaka ny tsy vitaka etriny dia mahare an' Jesosy dia mahita anzy nefa feno frère ihany ary fankalana olona zany hoe olona manana ny fanahin'Andriamanitra sanatria zany
ny atao raha laraka zany voalohany indrindra dia izay mpiray finoana tokoa sy mpiray antoka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny tompo zany dia ao amin'ny fiangonana izay tenan'i Jesosy Kristy eto tany Jesosy no boan'ny fiangonana dia azo raisina amin'ny fitenitsika mahazatra hoe raitapo zany ange ao fitenin'ny faritra hoe kibo raika zany hoe mifanindrotraina mihitsy ny olona tahaka izay olona zay ao anatin'ny fiarahamonina zay tiany miaramonina satria tiany mpiaramonina amin'ny raisiny tony silaky ny tenany zany ary silaky ny ainjo tsy misaraka amin'ity hoe fankatiavana amin'ny ankonan'Andriamanitra masiny ity ny fitiavan'ny olona rehetra ny ten'Andriamanitra retsika teo satria ny fitiavan'Andriamanitra tokoa tsy mba manavaka olona izy fa na ny fahavalo azy dia sainy tiavany fahavalona roa izy teo ary na maninjika anao azy dia sainy ivavahana ary arak'izay aza mamaly ratsy fa aleo amin'ny soa ny ratsy inona ny soa atao ny fitiavana fa ny fitiavana manarona fa ontana maro fitiavana zay le hoe tsy matahotra fa mijoro ary mandresy ny faratsina rehetra fantaniana faharoa satria mame ny hevitritsika amin'ny fitiavana inona no itiavantsika dia tsy amin'ny fitiavana saritsariny tokoa na sombotsombony na zay sasany hoe sisapitiavana fa amin'ny fitiavan'Andriamanitra no itiavana satria izay fitiavana feno azo antoka izay nefa nomen'Andriamanitra tsika tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitiavan'i Jesosy fitiavana azo antoka io tsy mba misy anombinana tsy misy pentina tsy mametraka fepetra tsy misy banga izy ary tsy mivadibadika izy na miovaova fa mitoetra ary mitoetra maharitra izy tsara indrindra izy dia ino nanambaran'ny Paoly amin'ny epistily ho an'ny Korintana manao hoe Korintana voalohany toko 7:20 ny fitiavana moa izy dia maro-po sady mora fanahy rehefa mamaky ny eo andiny soratra masina io dia Jesosy jerena ny fony Jesosy ny fitiavan'i Jesosy maro-po sady mora fanahy ny fitiavan'i Jesosy ny tsy mialona tsy mirehare tsy mihebohebo foana tsy manao izay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy izy fa ny ainy aza natolona tsy mora sosotra izy fa maro-po tsy manohotro-po izy fa madio bam-po satria masina tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana izy satria marina indrindra ary miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra ny hoe manaro ny zavatra rehetra izy mino ny zavatra rehetra indrindra izany mbo voavonjy andray ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-kely koa dia manantena ny zavatra rehetra ty fitiavan'Andriamanitra ty maharitra ny zavatra rehetra izy maharitra ny adalany mpanota izy ary dia mbola miantso aby hoe avia mianara ny fitiavana dia voavonjy ianao tafiditra ny fanjakan'ny lanitra io fitiavana io tsy ho levina mandrak'izay feno tanteraka izay tokoa ty fitiavan'ny fon'Andriamanitra ary io ny tiany mbola ampidirina ao am-poko sy ao am-ponao amin'ny andro ty riavako araka ny teny Jesosy mihitsy mitsangana eo am-baravarana isika mandondona raha misy mihaino feoko mamoa ny varavarana ty hiditra ho aminy ty hiala isakafo aminy ty matsiaro menatra mpanota satria ratsy ny foko tsy mainy ty maty ny foko tsy mainy ty maloto ny foko tsy mainy ty io fo nefa ny takin'i Jesosy atrory atoko ny fonao mba hiderako izy dia avozony dia diovony dia ataony tranony dia ataony tepolony fanahy masin'Andriamanitra izany hatamana azy izany ary hitoetra ao izy zao aminy ary izy ho amin'io dia inona ny tokony atao mpampisoy Jesosy jereo Jesosy Andriamanitra fitiavana ary dia meteza avaozona amin'ny fo mba azontsika mity aizatsika amity ilaitsika nanavoasan'Andriamanitra ny marantsika antsika zay tsy haitsika dia mity io no hainy manaiky anao amin'ity andro ity mampahory ny tsy fitiavana mampahantra indrindra ny tsy fitiavana tsy azona ny fankasitrahan'Andriamanitra fa fandavan'Andriamanitra ny tsy fitiavana ary zany ny antony fotoana masina sy toerana masina tahaka izao fionana amin'Andriamanitra naharentsika tiantsika mba handraisana ho itsika fampahirezana ina fampahirezana tadavinao riavako amin'ity andro ity ny fampahirezana zay men'Andriamanitra asanao amin'ity andro ity dia ny aizako mitia ny afahako mity rehefa tian'Andriamanitra isika dia ho tanteraka ny fonoantsika azy tanteraka ny fahatokitsika azy manana firaisana velona aminy tsika vita fihavanana aminy tsika ninina angatahantsika aminy dia omeny satria fantany amo ary miaraka amin'izay mba azokoa mity ny amako satria io tena tsy haiko indrindra rehefa ato amiko Jesosy dia tsy izaho tsony mity fa izy mity araka ny teny Paoly hoe tsy izaho intsony no velonao izy tsy izaho mpanota tsy izaho mpankala olona tsy izaho mpiteny ratsy olona tsy izaho mpanao tsinitsinina ny namako fa
Andriamanitra toany ko zay tia olona miantra olona tsy ny tsara akory fa ny ratsy indrindra araka ny teny Jesosy hoe tsy tonga iantso ny marina ho izy fa ny mpanota mba hiverona amiko dia sakaiza ny mpanota indrindra izy ary amin'ny andro fahoriana dia sakaiza mpamonjy mora azo indrindra. Andro fanadiovana ny vontsika nomen'Andriamanitra mandrivy ty herinandro ty indrindra amin'ny ty andro somaty dia fotoana zay tiany tompo hanavozana ny fiainatsika ka dia hanavozantsika koa ny fanolorana tenantsika ho an'i Jesosy. Aza hoe tonga eto ady hoe zao ny andray omeo tsia fa mba misy koa takiany Jesosy aminao dia ny fanoloran-tenanao mora ny zavatra rehetra rehefa zay ina ndikan'izany. Raha manaiky ianao n'olo-tena ndika dia hoe tonga eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao manontolo ka tsy misy tokony ahinao intsony. Maloto ny fiainanao diovin'Andriamanitra feno eloka avelan'Andriamanitra marary sitran'Andriamanitra maty atsangan'Andriamanitra tsy ty ataony mahay mity mba ho velona ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ho velona atao amintsika. Dia toky nomen'Andriamanitra raha mahatsiaranao hoe dia nilaiko Jesosy zany za tena mila atra satria ratsy ny fiainako maizina ny fiainako maty ny fiainako dia anao iny tompo omeko fo vaovao iny omeko fo vaovao ary mifanahiko fanahy masina io ataoko amin'atinareo izy esoriko amin'ny nofonareo ny fovato dia omeko fo nofo ianareo mba halalanareo ny fitiavan'Andriamanitra zay mamena ny helokareo manadio ny fonareo manasitrana ny rosy aretinareo ary mamiantoka hoe azo matahotra aianao rehefa zany totanteraka amintsika ary ahafinaritra amintsika ny mivelona araka ny tenin'Andriamanitra zay nantidiny an'ity epistelin'ny Jean apôstoly androany ty hoe isika ty satria izy efa tia antsika taloha ivavaka izy ty ira ny fitiavana fankalazana ny fitiavana fitorina ny fitiavana tena filazantsara ny fitiavana izany nampandrenisy manay tamin'ity andro ity o ry Jesosy io ataovy sambatra ny fonay tsy ny andray ihany fa tena andray dia nahiry ny tenin'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra teny tonga nofo mbo tanteraka aminay tsirairay avy amin'ity andro ity ka hanasitrana tokoa izany dia hanofa ny fo vato ho fo nofo fo ratsy fo ty tsara dia tianao Andriamanitra ary tiany mity namana koa manamasina anay amin'raha ny tenindra fa ny teninao ny fahamarinana ny teninao ny fiainana satria teny ny fitiavan'Andriamanitra dia filazantsara velona mandrakizay tsy ho levina ka merina anay ho fiainana mandrakizay ho voninahitry'Andriamanitra amin'ny anaranao ry Jesosy tianay zay tompony fiainanay ary tompony finoanay koa.